Ny coalition des radios sy ny hetsika Tantsoroka Covid-19 dia manolotra ho anao. Angano, arirarira. Imahasaky sy Ilemaitso. Angano nosoratan'i Sarandry. No mpivady naniry zanaka mafy satria tsy mba niteraka. Rehefa nangataka isan'andro tamin'ny zanahary izy ireo dia nananjanaka ihany taty aoriana. Akory ny hafalin'izy mivady fa avy hatrany dia kambana amin'ny rahalany no naterany. Nomeny anarana hoe Imahasaky ny iray ary Ilemaitso ny faharoa. Samy zaza dongadonga mahafatifaty izy roa lahy. Ny fankaty tokoa izy ireo ka nahay niarany lalao tsara fa tsy mba miadiady. Raha sendra misy tsy fitohikevitra aza indray dia mahay mifandefitra. Rehefa miaraka amin'ireo ray aman-dreny makinetsana efa izy mirahalahy dia ny mikarenjy misambotra valala sy manenjika kibobo no tena tiany Mahasaky. Fa ny manampy an'ireo ray aman-dreniny amin'ny fambolena kosa no mahafinaritra an'le maitso. Mialehibe teny ihany izy mirahalahy. Ka noho ny taty aoriana dia samy lasa tovolahy tomady sy matanjaka aok'izany. Nanjary mpihaza kingalahy Mahasaky, fa Ilemaitso kosa nahazoto tamin'ny fambolena ka vitany maitso mavana ery ny tanimbolony rehetra. Nanana saha lehibe mahafinaritra feno karazam-boankazo sy voninkazo samihafa ihany koa izy ka nampitsiriritran'ny mpandalo ery ny mijery azy. Fa nanomboka tsy nitovy intsony koa ny toetran'izy mirahalahy. Imahasaky dia lasa mafo tsy mahay mangoraka. Matetika izay biby azony amin'ny fandrika dia ampijaliany aloha vovonoiny. Tsy mifidy koa izy fa na inona karazam-biby dia ahazainy avokoa, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, na vorona na biby disa-karazany. Ny sasany aza vonoiny fotsiny dia ilaozany io. Ilemaitso kosa tsy mba tahaka izany. Tena fatra-piaro ny tontolo iainana izy. Ary mikarakara an'ireo biby sendra mandalo ao amin'ny sahany fa tsy mba mamonomonina mampijaly azy ireny. Hany ka tamany iry ireo vorokely samihafa mifaly avanja sy misiotsika ao. Indray andro raha nahita amin'ny Mahasaky nampijaly biby Ilemaitso dia nangoraka mafy ka tsy naharitra fambany-teny hoe fa nahoana retsiny dia atao tahaka izao izy io biby mananaina tahaka antsika inge io ka mba mahalala maharary sy mijaly. Manginy lahy hoy Mahasaky tezitra. Anga any lahy no ampijaliako, aza fampiteniteny fa samy manana ny teny io. Tsy te hifamaly sy hiady amin'ny rahalahy ny Ilemaitso ka naleony ny nandeha. Tsy te hahita ny fijalian'ilay biby raha teo koa moa izy. Fa nisy filazana nataon'ny mpanjaka hono fa isy fifaninanana mitondra vokatra ny andapa ka izay manana vokatra tsara indrindra dia ahazo valosoa. Na handeha ny azy Mahasaky ka nahazo vorona faran'izay matavy. Io no nentiny nakany andapa. Ilemaitso kosa ny vokatra tsara indrindra tamin'ny famboleny no nentiny. Izy mirahalahy no voafido manana ny vokatra tsara indrindra. Ny tena nefa ny mpanjaka hoe samy tsara ny vokatra nentinareo mirahalahy, saingy tsy maintsy mifidy aho. Matavy tokoa ny vorona nentinao ry Mahasaky, saingy tsy vorona nompianao io fa noazaina. Tsy nisasatra taminy ianao fa namatam-bonina fotsiny ihany. Ny an'ny Ilemaitso kosa ny fofotra ny asa mafy izy nandritry ny volana maro vao nahazo an'ireo vokatra ireo. Noho izany dia mendrika ho azy ny ahazo ny valosoa. Tezitra mafy ny Mahasaky raha nandrehan'izany sady velom-pelonana ny Ilemaitso rahalahy. Nahalainy ireo fiadiana fitondrany miazaka nikasa hamono an'le Ilemaitso izy. Tsy karotro ray aman-dreny anefa izany ka nahasainy nandositra Ilemaitso. Dia lasa nandositra ny ampita-ranomasina hono Ilemaitso mba tsy ho hitan'ny Mahasaky intsony ka tonga teo amin'izany nosy kely iray izany. Dia nonona teo amin'ilay nosy teo hono Ilemaitso ka namboly karazan-kazo sy voankazo marobe. Rakotra zava-maitso ilay nosy ka natsoin'ny olona hoe nosy maitso. Fa taty aoriana hono efa samy nanana taranaka marobe avy Mahasaky sy Ilemaitso. Indray andro nandeha namandrika biby toy ny fanao ny Mahasaky. Nisy ramanavy ray nitaiza kely voafandrika tao. Dia niteny hono ilay ramanavy hoe avelao ry tompoko mba handefa tsy isy mpamely ireo zanako kely marobe ireo raha fononao Zay feto an-tanako ve ka avotsotro.
hoy Imahasaky. Sady efa anona ka tsy maintsy hoaniko ianao. Tsy ahasoanao ny mihinana hoy ilay ramanavy. Avy aloha re amba andefa tsy hanenenanao ny mandefa ahy. Tsy nyrarahin'ny Imahasaky nefa ny fitalaon'ilay biby fa ny afo no nampiretiny. Novonony tsy nisy indra fo ilay ramanavy dia natonony. Tsy mbola tena masaka tsara kory ilay izy dia efa nohaniny fa efa nona loatra hono izy. Andro vitsivitsy taty aoriana nefa dia nahatsiaro reradreraka sy nanavy toy ny novon'ny gripa izy dia nikohaka sady sepotra. Nolazainy Imahasaky tamin'ny vady aman-janany fa mety ho ilay ramanavy no namindra aretina taminy. Tena nanenina ny hinana an'iny hoy izy, fa tahak'izay ihany mba niain'ny fitalaona. Raha mba nanana fo mangoraka manko dia tsy ho tahak'izao. Taorian'izay dia maty Imahasaky. Fa ny tena loza dia tsy izy rery no narary fa vo tahak'izany avokoa ny vady aman-janany. Ary tsy ela dia niely tao an-tanàna ilay aretina mandripaka. Maro be ireo maty ka saika tsy nisy hatramin'ny toerana andevenana intsony. Taty aoriana hono dia eno ny Ilemaitso ny loza nanjoandry Imahasaky mianakavy. Na alahelo mafy izy, saingy tsy afaka nakany satria mbola miely ihany hono ilay aretina mandripaka. Fantany ihany koa fa ny fihinanana bibidia sy hena tsy masaka tsara no nahavoan'ny Imahasaky. Nanomboka tamin'izay dia nanafatra ny tarana noho ny Ilemaitso mba tsy hinana bibidia sy hena tsy masaka tsara so sanatria ho votahaka azy ireo ihany koa. Ireo karazana voankazo marobe sy legioma efa nambolentsika no tokony hohanina matetika hoy izy. Aleo mihinana sakafo azo antoka tsara toy izay mihinana biby tsy fantam-piaviana. Sady tsy mety koa ny mandripaka an'ireny bibidia any tsara eny fa efa misy biby fiompy natokana ho antsika olombelona toy ny akoho amam-borona sy ny omby. Na dia niely maneran-tany aza hono rankizy ilay aretina mandripaka nahafaty endry Imahasaky mianakavy dia tsy nahafaty ny taranak'i Ilemaitso kosa izany satria tsara hery fiarovana izy ireo noho ireo voankazo sy legioma nohaniny matetika. Ary nakatony hafatry Ilemaitso izy ka tsy nihinana bibidia mety hamindra aretina. Rehefa mahandro ny henan'ireo biby fiompy kosa izy ireo dia tsy maintsy ataony masaka tsara ny hena vao hohaniny. Raha tia nohatra ny aretiny nareo rankizy dia mila manao tahak'izany ihany koa. Ny coalition des radios sy ny hetsika Tantsoroka Covid-19 dia nanolotra ho anao teo. Angano, arira.